Fa ivadika vaovao hafa isika ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana amin'ny ambaratonga ambony. Manaitra ny sain'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany mba hijery akaiky ny zava-mitranga amin'ireo mpianatra any ivelany ny fikambanana izay ivondrona ny ray aman-drenin'ireo mpianatra ireo. Manaitra ny tompon'andraikitra ny fikambanan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra mandrato fianarana any ivelany, ny any esorana sy ny anasaziana ny sekretena jeneraly ny fampianarana ambony eo amin'ny toerana misy azy. Izany dia noho ny fanambarana izay nataony mahakasika ny fampodiana ireo mpianatra sy ny fandoavana amin'ny vatsim-pianarana izy ireo, ary indrindra ny mahakasika ny fampodiana ny vatsim-pianarana. Misy déclaration na communiqué contradictoire ataony andriamatoa SG ny fampianarana. Nilaza izy voalohany fa tavela na raikitra tao amin'ny conseil de gouvernement fa tsisy ambodina ny ankizy. Herinandro lasa zahay misavoritaka indray ny mpianatra sy ny ray aman-dreny manao communiqué vaovao indray andriamatoa secrétaire général ny fampianarana ambony, dia ny hoe ampidinina ho ansasany bourse ny ankizy dia ny doctorat sy ny masters no ahazo ny ireo vola ireo, fa ny bachelor kosa dia ny major de promotion no hotazomina. Ny zavatra tsy indrina ray aman-dreny nefa dia izao ny secrétaire général ny fampianarana dia mbola manana olona eo amboniny, dia ny ministre ny fampianarana. Ny SG ny fampianarana tsy décideur fa mpanatanteraka ny fahafantaranay azy, ka izahay dia miangavy ny tompon'andraikitra ara-panjakana hanasazy an'io SG io. No iresahan'izy ireo tamin'izany ihany koa ny mahakasika ilay vola 6 000 izay nampanantenana nefa mbola tsy niraisina hatramin'izao. Lazainy koa fa misy 1 milliard 400 millions araka ny point de presse nataony farany teo. Antaniny io vola io tsy hita mitoko rano naiza naiza. Nisy fampanantenana koa tamin'le 2 mois, tamin'ny mois d'avril nomeny président Rajoelina, nisy différentiel any amin'ny 6200 RNB ho an'ny mpianatra, izay nampanantenainy koa tsy mbola tanteraka hatramin'izao. Fehiny mahatsapa izahay ray aman-dreny fa tena ataon'ny fanjakana tsinitsinina ireo zanakay. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fandrahonana ireo mpianatra nambaran'izy ireo ary fa voahitsaka ny zo mahaolona. Misy amin'ireo mpianatra ny mandro fotsy sy manao sakafo tapatsinay. Maro ihany koa ny varoaka tamin'ireo université nandratoa ny fianarana.